Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy fa 9 ny volana janoary ity fifaliana hatrany ihany koa ny mandraisa tokantrano manaraka izao fandaharana izao ary mirary ny soa indrindra ho anao. Aloha indirantsika ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay an'io, misaotra anao ihany koa izay mitantana anay, misaotra fa mahatonga misokatra ny masonay an'io dia noho ny famindramponao izany. Tompo, andray ny teninao izahay, meteza ianao hiasa ao anatinay tsirairay avy, anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mandray finoana miasa amin'ny fitiavana. Mandray finoana miasa amin'ny fitiavana. Ny Galatiana 5:5-9 manao hoe fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Amen. Rehefa maneho ny fangatahanao amin'Andriamanitra ianao dia tokony ho ampanetsetena no anaovanao an'izany. Tsy ampirehariahana no ireo zava-bitanao akory fa amin'ny anohanany fanahy marina tena te handray ny fitahian'Andriamanitra. Fantatry Kristy mandrakariva izay akamamitsika ao am-po. Tsy maintsy manantona ny tompo ampinoany isika mba ahafahany miaino ny vavaka ataontsika satria ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Ny tena finoana dia finoana miasa amin'ny mpitiavana sy madio ny fanahy. Finoana miasa ny finoana velona. Raha mandeha ao an-jaridaina isika ohatra ka mahita fa maina ny ahitra, tsy misy aina ny raviny, tsy mitsimoka sy tsy mamelana ny voninkazo ary tsy misy aina sy ny hazo sy ny sampany dia hoy isika manao hoe maty reto zava-maniry reto. Aleo esorina atony zaridaina ireo satria manimba ny tany. Tahaka an'izany ihany koa ireo izay milaza ny tena no kristianina kanefa tsy miaina fiainana ara-panahy. Raha tsy ahitana mariky ny tanjaka ara-panahy eo aminy, raha tsy mitandrina ny din'Andriamanitra izy dia mazava loatra fa tsy manana firaisana amin'ny Kristy, ilay tena foto-boaloboka izy. Singa fototra sy mahery ary miasa eo amin'ny toetry ny kristianina ny finoana sy ny fitiavana. Miray amin'ny Kristy ary manohy ny asany izay manana an'izany. Aoka isika hipetraka eo an-tokony toy ny mpianatra ka hianatra mandrakariva, ary aoka isika hiasa araka ny fanomezana tolony dia ny finoana sy ny fitiavana. Amin'izany dia hitondra ny ziogan'i Kristy isika ary hivesatra ny entany dia ho ekeny ny firaisantsika aminy. Ary ambarany an-danitra fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianareo, eken'ny tanorantsika ve ny tadidy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ary izany finoana izany dia tsy maintsy finoana izay miasa mpitiavana, finoana izay manadio ny fanahiny koa. Raha misy ny zavatra tena tokony angatahantsika ao anatin'ny vavaka dia ny tombony finoantsika mandrakariva. Aoka hanana fanoloran-tena ary koa ho tiany sakafom-panahy mandrakariva isika, ka raha ho an-jaridaina ny tompo dia mba tsy ianao mihitsy ilay voninkazo maty fa ianao ilay mamelana sy mitsimoka ka hifalian'ny tompony ary mahafinaritra ny mikarakara azy. Hiara hivavaka isika. Ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra tompo izay manome sakafom-panahinay mandrakariva, mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy, ka ho fifaliana ho anay tokoa ny mandray ny herirehetra avy aminao, ary indrindra ny sakafom-panahy dia tsy ho ataonay ambanin-javatra satria mila an'izany izahay tahaka ny ilainay sakafo ho an'ny vatana isan'andro ihany koa. Ampianaro izay mba ho tiany zavatra any ambony, mihoatra lavitra noho ny zavatra ety ambany. Aminaran'i Jesosy, amen. Salama tu isa
Maria.